GG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano, ni Fampalalambauvau. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ezaka atao isa-taona hamerenana ny Madagasikara ho nosy maintso indray ny fambolekazo. Tsy mifanaraka amin'ny vilaran-tany simba noho ny doro-tanety anefa ny vilaran-tany voavoly sy ireo azo mitsiry anatin'izany. Manana didy sy andraikitra amin'izany ny tena malagasy, tsy mizaka ny zom-pirenena hafa. Mpikambana ao anatin'ny governemanta vaovao izay vao natsangana sy manambonahitra jeneraly eo anivon'ny zandarmaria ary tompona ndraiky mpanjakana ambony hafa no ambadiky ny fandrahonana sy fampitahorana ireo fikambanan'olon-tsotra milaza ny marina momba ny bamangoky amin'izao fotoana. Nambarany filoha-lefitry ny FIMA fa tsy handiso ny marina nolazaina izy na hosamborona sy gadraina azy. Fehezany mpitondra ireo mpikambana ao amin'ny HCC sy ny CENI ka mila fanovana sy tokony hametrahana fitsarana manokana misahana ny fifidianana hoy ny antoko malagasy miara-miainga raha namoaka fanambarana mikasika ny zotra-pifidianana eto Madagasikara androany. Miaina anaty krizy politika sy tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny raha io fanambarana nivoaka io hatrany. Ankavitsiana ireo olona manana fahasembanana manerana i Madagasikara no misitraka ny zony ara-dalàna hoy ny teo anivon'ny CBM. Tafiditra anatin'izany ny zo hianatra sy ananasa fivelomana araka ny tokony ho izy. Lavitra ihany koa ny fampianarana ny lalàna ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo antony nametrahana ny tetikasa voizo mahay miary nanomboka an'izao. Any ivelany mandidy any Israely ampitandrina sy anasazy ny fandrisihana ho amin'ny fandripahana foko anatin'ny ady misy eo amin'ny sy Hamas. Efa volana maro izao ny fitsarana iraisam-pirenena taorian'ny fangatahany Afrika Atsimo. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Zoma fa 20 ny volana janoary taona 2024 zoma farany ho an'ity volana janoary ity ankafaliana trano tompo klasy tompo vao nisy diana ny tokantranao atao anatin'ny fampalalam-baovao no matoan-dahatsoratra avy hatrany no anomboantsika ny fotoana ary dia ezaka atao isa-taona hamerenana ny Madagasikara ho nosy maintso indray ny fambolekazo. Tsy mifanaraka amin'ny vilaran-tany simba noho ny doro-tanety anefa ny vilaran-tany voavoly sy ireo azo mitsiry anatin'izany. Manana didy sy andraikitra amin'izany ny tena malagasy, tsy mizaka ny zom-pirenena hafa. Miraradraraka ny sary rehefa fotoam-pambolekazo tahak'izao eto Madagasikara. Tsiky sy hafaliana no hita anatin'izany satria amin'io andro io dia amela tantara sy tontolo mahafinaritra ho an'ny taranaka mampara ilay mpamboly azo. Na iza, na mpitondra, na vahoaka tsotra, samy miroso amin'izay fakana sary izay avokoa ho fahatserovana io fotoana iray io. Raha ny hita tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy, ny fotoam-pambolekazo androany, ny azakazahana, ny fananana mihitsy ny famoahana sary isaky ny ministera tany anaty tambazotra tserasera. Porofo ilazana fa nanoana ary nandray anjara tamin'izany ny rehetra. Zava-dehibe izany satria mila firaisan-kina sy fanomezan-tanana ny fambolekazo eto Madagasikara. Amerenana indray ilay hoe nosy maintso fahiny. Zava-dehibe ihany koa ny fambolekazo satria ny malagasy aza dia efa manana ilay fomba fiteny hoe mamboly azo tanora manan-kialofana rehefa antitra. Saingy ny zava-misy tsy mijanona amin'ny andro iray ny fambolekazo ahafahana mahazo vokatra. Tsy maintsy atao ny fanaraha-maso azy ireny, ny fametrahana haroafo, iarovana amin'ny doro-tanety sy ny maro hafa. Raha iazakazahana tahaka ny fotoana fambolena ny fanatanterahana ireo fanaraha-maso isan-karazana ireo, tsy hoe efa maintso ve i Madagasikara raha izay isan'ny azo novolena sy ny velaran-tany no tratrarina tao anatin'ny taona maro izay. Androany nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy, zanakazo miisa 7 hetsy no voavoly manerana ny nosy, ankoatra ny teny amin'ny tanamasoandro. Tanjona amin'ity taona ity nambolena azo, velaran-tany mirefy 5,7 hektara. Nandritra ny fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fambolekazo
ny taona 2024 telo 2024 ohatra velaran-tany 100 hektara no voalaza fa novolena ary zanakazo misy 4 alina sy 2 hetsiny no volena tamin'io andro fanokafana io. Raha ireo nyjerena, maro ny velaran-tany voavoly azo eto Madagasikara isan-taona. Maro ihany koa nefa ny velaran-tany potika. Ny doro-tanety manokana manodidina ny 2 hektara isan-taona ny velaran-tany may, ka tafiditra anatin'izany ireo hazo, biby, valan-javaboary isan-karazany. Betsaka kokoa no ny velaran-tany novolena azo, ny velaran-tany may isan-taona. Sady efa kely araka izany ny velaran-tany voavoly, kely ihany koa ary ambany ny tahapahombiazana noho ny tsy fampiny ny fanaraha-maso ireny azo novolena ireny. Sarotra araka izany ny ametraka ny Madagasikara ho nosy maitso, raha tsy misy fanovana fomba fiasa, amafisina ny fanaraha-maso, ary tokony hoentitra amin'ny fampiarana ny lalàna amin'ireo izay miopefy. Tanindrazana iombonana i Madagasikara, ka samy tokony ho sarotiny amin'izany ny rehetra. Ny malagasy no miaina finaritra raha toka madio ny tontolo iainana, voakajy ny ala izay miteraka rano ho an'ny fivelomana sy ny maro hafa. Tokony ho samy sarotiny ho an'ny tombontsoan'ny firenena eo amin'izay sehatry ny tontolo iainana izay, raha tsy hoe olona mizaka zo-pirenena hafa ngamba. Araka ny efanatsidika teo dia notanterahana androany teny Tsimabehomby toetrana voalaza fa ananganana ilay tanàna vaovao ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny famboleka-azy tamin'ity taona 2024 ity. Ny eny an-toerana izay efa notapahina ireo hazo ka nirosona tamin'ny traçage voirie ny taona 2024 ka izao ambolena hazo izao indray. Ny 12 Jona 2024 natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny Tsimabehomby imeritsy atosika ny traçage voirie ho fanomboana ny tetikasa Tanamasoandro. Toerana fambolena hazo ny ao Tsimabehomby ary tsy maintsy noravana sy notapahana ireo hazo ireo no io firosona tamin'ny traçage voirie io. Izao indray, androany, niroso tamin'ny famboleka-azo ny mpitondra fanjakana ary teny Tsimabehomby no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy izany. Izany hoe, notapahana ny hazo teny an-toerana fa ametrahana ilay tanàna vaovao. Ary izao no volena azo izao indray, 3 taona taty aoriana. Taoriny no firosona tamin'ny fanaovana traçage voirie io, nosakanana tsy navela-hamboly sy hiary ny taniny intsony ireo mponina teny an-toerana. Ireo ankohonana voakasika izay mahatratra 710 avy amina fokotany misy 4 ary tany manodidina ny 900 hektara tsy afaka hanovolena. Tsy aivina, mirefy 7,720 hektara ny velaran-tany voakasiky ny tanàna vaovao ajoro eny amin'ny Tanamasoandro, ka 4,300 hektara amin'ireo no tany-panjakana. Raha ny hita aloha, mihisatra ny firosona amin'ny tetikasa. Tsy misy afa-tsy ireo trano mora no najoro. Ilay traçage voirie natao tamin'izany fotoana sy ireo famantarana isan-karazany ametrahana ireo fotodrafitrasa. Tsy mbola misy jiro, tsy misy rano. Tsy misy ihany koa ny fiarovana tanin'olona, izay tsy voakasika, iarovana ny rano tany, ka nahatototra ireo loharano sy tanimbary maro, nampitaraina ny mponina teny an-toerana. Raha novolena azo indray ny eny an-toerana, midika ve izany fa tsy hanaovana tanàna vaovao indray ny tany-panjakana eny an-toerana, matoa novolena azo indray tahaka izao. Nakaiza araka izany ny lokaloka sy ny fanambina petraka tamin'ny malagasy fa tsy maintsy ho vitaina io tanàna vaovao io. Araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohateny teo dia mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izay vao natsangana sy manam-boninahitra jeneraly eo anivon'ny zandarmaria ary tompona ndraiky mpanjakana ambony hafa no ambadiky ny fandrahonana sy fampitahorana ireo fikambanan'olon-tsotra milaza ny marina momba ny Bamangoky amin'izao fotoana. Nambaran'ny filoha-hevitry ny FIMA fa tsy andiso ny marina no lazainy izy na hosamborina sy gadraina azy. Ny alarany efisaona mitatry ny antsifireny izay. Iarany ramatahora sy fampitahorana fisamborana ihany koa ireo fikambanana miady amin'ny tokony amerenana ny tan'ireo tantsa ao Bamangoky amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Tsy mijanona teo amin'ny fampitahorana ireo tantsa tompony tany ihany ireo tompona ndraiky mpanjakana fa nanao ramatahora amin'ireo rehetra miresaka sy maneho hevitra mahakasika izany. Iarany fampitahorana fisamborana ihany koa ny filoha-hevitry ny FIMA raha toa ka tsy mandiso ny filazana izay nataony. Ka nilaza ny anaran'ireo olona ambadiky ny fakana ny tanin'ny olona ao Bamangoky. Nambarany fatafitra ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao izay voanatsangana ilay olona voatontonona amin'ny fakana ny tanin'ny ireo tantsaha ao Bamangoky.
misy ihany koa fa ny manamboninahitra jeneraly eo anivony nisy zandarmeria sy tompona ndraiky mpanjakana ambony izay ao ambadika nisy fandrahonana sy fampitahotrana ireo fikambanana sy olotsotra milaza ny marina momba ny Bamangoky amin'izao fotoana izao. Eo minisitra io izay nanao fanaparapaifana ary tsy hitsitsy raha nisy fanazavana. Ya zay le izy satria ty resaka Bamangoky ty angelo tsara mariany tsy voandroany akory no resana azy na hoe tamin'ny fitsanganana zao le gouvernement vaovao zao na hoe zao fotoam-piasana vaovao ny mpitondra mpanjakana tamin'izao fotoana zao fifandresanay ty zavatra ty misy olona amizay zany am'izao fotoana zay zay fandresanay teo aloha tafiditra ao anatin'ny gouvernement zay zany le izy de ny zavatra misy am'izao fotoana zao tsy mandeha ny fanadiadina fa fampitahorana no atao milaza ry zareo fa hoe nareo tsy manana proof zavatra tsy marina ny resanareo fa hoe misy fitsarana nge ty Madagasikara ty raha iverinareo tsy marina ny zavatra resanay inona ro manakana anareo tsy hitondra n'ilay raharaha eny amin'ny fitsarana toy zay anao menasy zay nge vonona hiatrika an'izany zay zany le izy ka ozy zay hoe miantso ihany koa zay tolona ndraiky mpanjakana tandrify an'izany fa fampitsarana isan-karazany mba tokony hojereny io zavatra io tena te ahitany marina ve tsika misy fanadiadiana tokony atao ary vonona zay hiatrika an'izay le fanadiadiana zay satria vonona miaraka aminay koa le olona tena victime any fotony reo zay zany le izy ka raha tena tiatsika ho hitany marina tsy fisamborana mihitsy aloha ny ahitana ny marina zay zany le izy fa ny fanadiadiana ataon'ny fitsarana ny mpitondra mpanjakana no ahitana ny marina amin'io ary zay mitaky an'izay zavatra zay. Raha ny zava-misy natao fitaovana akana hafamatsim-bola ireo tantsaha ary rehefa mizotra tsara ny atetikasa any an-toerana ireo tompona ndraiky mpanjakana indraika no mibody sy milaza ho tompon'ny tany. Fanontaniana mipetraka ny hoe fanjakana inona loatra no eto ka mitazapotsiny izany ve no atao hoe mpitondra miady amin'ny kolikoly asa natao hatohatra fiakarana fotsiny ihany ny vahoaka malagasy. Nambarany filoha-lefitry ny FIMA hafa tsy andiso ny marina lolazainy izy na ho samborina sy ho gadraina azy. Ny alarobia alasa teo no nisy ny fampiatsona ny teo anivon'ny FIMA nanaovana ny ara-matahora raha ny fanazavana. Inona ny zavatra takenin-jareo ary akilany zany hoe le mpitondra fanjakana sasatsasany tafiditra amin'ity resaka ity de ny hoe ny fanerenin-jareo zany hanaovako démenti zay mariako hoe le lettre de démenti zany de efa nomanin-jareo de terena fotsiny hamaky an'ilay lettre de démenti na rehefa tsy mety hanao de ny fikambanany Masokoro eto Antananarivo no terena hanao an'le izy. Ny faharoa de ny hoe fanerena ihany koa ny ametrahako fialana tsy filoha-lefitry ny fikambanany Masokoro eto Antananarivo. Ny fahatelo zany de ny hoe raha ohatra ka tsy manao an'ireo zavatra anankiroa nangatahany zareo reo zany hoe le démenti sy le lettre de démission amma filoha-lefitry ny fikambanany Masokoro de ny fikambanana ndray no tereny zareo hanao an'le izy dia tsy nanaiko moa ny fikambanana hanao an'izay ny tenako ihany koa de tena tsindriko eto fa tsy hanao noviana an'izay démenti zay satria fantatray ny zavatra resahanay fantatray miady ataonay ao tanatin'ity zavatra ary assumenay hatramin'ny farany ary assumeko ihany koa amma filoha-lefitry ny fikambanana ny zavatra no resahana satria le izy ane zavatra mazava mahavariana anay ao anatin'le izy tsy misy fanamariana mihitsy avy amin'zareo hoe marina ve sa diso ny zavatra resahanay fa de fampitahorana no atao. Omaly nanao fanambarana mahakasika ny tsindry sy ny raha-matahorana mahazo ireo tantsaha ihany koa ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena Kradoui. Amin'izao nandisy mafy izany ireo tompona andraikitra any an-toerana ary nilaza ny fanehoan-keviny momba ny Bamangoky. Nambarany gouvernoura ny faritra Atsimo Andrefana fa 3 isanjato no nisy nanajary ny tany ka averina amin'izy ireo raha toka hozaraina amin'ny mpangataka kosa ny ampony izay mandritra ny 7.0 isanjato eo. Rehefa avy eo amin'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Raha tamin'izay fotoana zay any amin'ny 1 isanjato na 3 isanjato ny olona hita hoe eny an-toerana natao hoe occupant dia napetraka koa zany fa aoriany taona 440 dia tsy misy nizaniza afaka mivarotra na afaka manao zavatra amin'ny tany io fa dia otrandrahako amboarina arenina dia hozaraina. Ny mahagaga nefa taty aoriana dia vomaika mihamaro ny olona taty nilaza hoe tompon'ny tany ka zay zany somary agnisan'ny nalamina agnatin'izay elaela zay.
androany dia tonga amin'ny phase finale izy vazaha ny dingana farany ny asanay katy faramparany moa zany satria aoreny fizarana dia mbola eo ihany ny katy hijery an'ireo voalaza ao agnatin'ny cahier de charge dia amin'izao fotoana zao zany raha teo aloha tamin'ny 2023 efa nivoaka ny liste an'ireo atao hoe mpanamainty milaliny tany natao hoe ayandroit dia amin'izao fotoana zao fivoriana nataonay androany dia hamoaka ny liste an'ilay nanao demande vaovao le mpangataka tany zay le olona tena izarana ny tany dia isaoran'Andriamanitra ary isaorantsika ny ekipa rehetra zay ny sampandraharaha zay voakasika rehetra dia anisany mba toerana amin'izany ny andraikitry ny district ny Morombe sy ny FDS telotonda sy ny personne ressource maro ny entité maro ao anatiny dia ity comité ity zay tarihin'ny tenako gouverneur tsy mandevana sy ny préfet ny Toliara androany zany miditra amin'ny faramparany izahay dia hamoaka an'izany lista définitive zay solatolo inona no tsy anoka fanafanajyajina amin'ity tranga ity saika efa niteny ity harara ity avokoa na ny tompony tany na ny firaisamonim-pirenena saingy mangina ny manam-pahefana tokony haapanaja ny lalàna eto amin'ny firenena ireo tompona ndraiky mpanjakana joueur tompony baolina kosa afaka manao izay tiany atao Makasika ny zotra-pifidianana dia feheza ny mpitondra ireo mpikambana ao amin'ny HCC sy ny CENI ka mila fanovana sy tokony ametraka fitsarana manokana misahana ny fifidianana hoy ny antoko malagasy miara-miainga raha namoaka fanambarana mikasika ny zotra-pifidianana eto Madagasikara androany miaina anaty crise politika sy tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena ankehitriny raha ifanambarana ny voky hatrany ka atao Andriatsalafo. Ny tsy fampidirana ny fanovana ny lalam-pifidianana anaty lahadinika hodinina mandritra ny fivoriana tiara-potoan'ny parlemanta dia mampiseho sy manamafy fa ity fitondrana ity dia matahotra adi-hevitra ary manao izay isian'ny korontana hoy ny antoko malagasy miara-miainga raha nanokatra ny fanambarana mikasika ny zotra-pifidianana eto Madagasikara androany fanovana izay efa notakian'ireo hery-velona eto amin'ny firenena sy tafiditra anatin'ireo tolo-kevitry ny mpiara-mimbona antoka ara-teknika sy ara-bola amin'ny Madagasikara. Ny saritsary-pifidianana ny 14 Novambra lasa teo dia niteraka krizy tsy mbola nikatona ka itoy sy amafy indray raha toa ka atao antery ny fifidianana solombavambahoaka sy kominaly ka tsy hirosoana aingana ny fifampiresahana eo amin'ny mpisehatra rehetra anadiovana ny tokotanim-pifidianana. Tsy misy antony antaran'ny governemanta ny fepito-piasan'ny olom-bofidy kominaly raha toa ka tsy mbola nanolotra daty anatanterahana ny fifidianana kominaly ho an'ny governemanta ny CENI. Izany no maneo fa tsy maleo tena ny CENI ary ny governemanta no mifehy asany. Ny tsy fisian'ny daty anatanterahana ny fifidianana vaovao izay tsy misy antony akory dia maneho fa miaina krizy politika sy tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny firenena. Mitoy ny fampiasan'ny mpitondra ny HCC amin'ny tsy ara-dalàna hoy izy ireo. Tsy anjaran'ny HCC no manome ny heviny mikasika ny fanitarana ny fepito-piasan'ny olom-bofidy eny anivon'ny komuna fa anjarany flankevi-mpanjakana. Tsy misy antony ihany koa ny anaovana volavolan-dalàna entina anaovana ny lalàna mikasika ny delegasiona manokana satria efa hitarina ny fotoam-piasan'ny olom-bofidy. Atao izay anaindrena olona tsy mpiasa-mpanjakana eo amin'izay toerana izay ahafahany mpitondra manomana sahady ny osoka mandritry ny fifidianana indrindra ny eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra. Ny antoko malagasy miara-miainga raha io fanambarana io dia manohy ny fitakiany ny collectif de candidats amin'ny tokony hanavaozana ny lalam-pifidianana sy ny lisy-pifidianana, ny tokony hametrahana fitsarana manokana isahana ny fifidianana ary ny fanovana ny rafitry ny CENI satria ireo mpikambana eo amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny CENI dia mitanila sy fehezin'ireo mpitondra. Ny antoko malagasy miara-miainga dia miantso ny vondrona iraisam-pirenena hitandrina mikasika ny famatsim-bolan'ireo fifidianana ho avy. Miantso ny hery-velona rehetra sy ny firaisamonim-pirenena handray andraikitra satria ny mpitondra ankehitriny dia tsy mahavita miroso amin'ny fifampiresahana amerenana ny fifampitokisana mialohan'ny herisoana amin'ny fifidianana solombavambahoaka sy eny fotony. Mandidina izay hatrany dia kajy politika iomanana amin'ny fifidianana manaraka no nampidiry ny filan-kevitry ny minisitra ho isan'ny lahadinika ny fivoriana tsy ara-potoana ny volavolana rijateny-dalàna manova sy mameno ny lalàna 424 tsipika aotra roapolo mikasika ny fandaminana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Tsy misy ny finiavana anatanteraka fifidianana madio sy mangarahara hoy ny solombavambahoaka Ratsimbazafy Alain profin'izay ny tsy firara iny gouvernementantsay ny volavolan-dalàna naroson'ireo solombavambahoaka anatsarana ny tolom-pifidianana. Yves Richard.
taorian'resabe maro mahakasiky ireo tsy fatombanana sy tsy fanarahan-dalàna manodidina ny fividianana farantio. Mampametra-panontaniana indray amin'izao fotoana ny fihazakazahany fitondram-panjakana. Nampiditra anaty lahadiniky ny fivoriana tsy ara-potoana ny Antenimera 2. Ny volavolana rijan-teny-dalàna manova sy mameno ny lalàna 420 tsipika ohatra 20 mikasika ny fandaminana ny volom-bahoaka itsinja ara-pahefana. Kajo politika ranoray io ny solombavam-bahoaka ary ny ametrahany fanjakana ny olony manerana ny nosy no tanjona anatin'izay. Ao anatin'izay zany dia mamperitreritra ny firosoana angana entin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao mampiditra ny tolo-dalàna zany eny anivon'ny Antenimera-pirenena mahakasika izay fifidianana izay. Izay marihana fa anisan'ny voalaza ao anatin'io, ao anatin'ilay antsoina hoe note de présentation, ny andinihana ny hoe tsy voatery ho mpiasa-panjakana ny olona ho tendrena ao anatin'ireny ataontsika hoe PDS ireny, satria raha ny lalàna nisy teo aloha dia tokony ho mpiasa-panjakana na fonctionnaire ihany ny olona tokony hitazona an'izay ary tsy misy intsony ny raha isika hoe indemnité na karama manokana amin'ny maha PDS azy fa izy dia fa solon-tena-panjakana, mpiasa-panjakana eny anivon'ilay commune. Ny mamperitreritra zany amin'izao fotoana izao dia ny hoe fomba fotsiny ataova izy ity anesorana an'ireo olona izay mety tsy mitovy fijery ara-politika amin'ny fitondrana ka hanendrena olona isakireny fondrom-bahoaka tsy njara-pahefana ireny hanomana ny fifidianana izay heverina fa ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity. Ny sary faharoa ihany koa dia ny hoe tsy ilay fonctionnaire intsony zany no tadiavina, satria raha jerevantsika zany hoe fonctionnaire dia tokony hanana n'ilay antsoina hoe neutralité na le hoe tsy fitongelana na atseroa, fa ny mety ho fahalaniny io lalàna vaovao izay entiny anivon'ny Antenimera-pirenena io dia ahina zany olon-tsotra ary olona mety avy amina antoko politika manohana ny fitondrana mihitsy no isolotena n'ireo be ny tanàna eny anivon'io vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana io. Hatreto tsy misy mampiseho fahavononana hiatrika fividianana madio sy mangarara ny fihetsiky ny fitondram-panjakana. Porofon'izany efa maro ny volavolan-dalàna naroso ny solombavam-bahoaka hanatsarana ny tontolo ny fividianana saingy tsy hita ny toyny hatramin'izao. Efa nisy anefa dia hoe nisy ny tolo-kevitra na ny proposition de loi na nentin'ireo solombavam-bahoaka tetỳ anivon'ny fanoherana narotsaka teny anivon'ny Antenimera-pirenena. Tsy nisy na dia fotoana fohy aza nandinihan'ny vomera mahakasika an'izany vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zany ary tsy mbola miroso tao anatin'ny ady-hevitra mihitsy io lalàna io. Marihana manokana fa anisan'ny mitondra proposition de loi anankiray hafa ihany koa ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka izay mahakasika ny sehatra ny fifidianana eto amintsika ka voalaza tsara mazava ao ny fomba ametrahana ny hoe ny firafitry ny olona nyrafitra an'izany soeni zany izay antoka anankiray amin'ny hoe fahadiovan'ny fifidianana. Nefa ihany koa zany io proposition de loi nentin'ny honorable Roland Ratsiraka io dia tsy mbola nisy fotoana na indray mandeha aza nandinihana azy akory teny anivon'ny asambomera na teo anivon'ny fivirimbe iraisan'ny rehetra. Noho izany dia manao antsoavo zay zany na dia mbola tsy manomboka akory aza ny izay fivoriana tsy ara-potoana izay fa aty aloha zany no anaovana antsoavo amin'ny ramatoa filohan'ny Antenimera-pirenena mba handray an-tanana ireo proposition de loi maromaro ny anivon'ny Antenimera-pirenena raha azo atao mba hodinihana ahafahana mijery izay aso sy atsara ny firenena manodidina n'izay fifidianana ho avy eto amintsika izay. Ankoatra ny fampafantarana ny politika akapoben'ny fanjakana, tafiditra anatin'ny lahadinika hodinihana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana ny volavolana rijan-teny-dalàna manova ny fihezan-dalàna famaizana mikasika ny sazomeny ireo olona manao abibiana amin'ny fanolanana. Anomboka ny alatsinainy ho avy izao ary tsy oatra ny 12 andro raha ny voalaza ny lalam-panorenana nyity fotoam-pivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny Antenimera ity.
eo am-piandrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana malona ny fahatamperany fitoam-piasan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna. Nanambarany eo anivony syndika ny administrateur civily fa tokony hanaja izay voalaza ny lalàna ny fanapahan-kevitry ny fanjakana. Andrindrana ny anivony ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana indrindra ny fanendrena izay ho président délégation spéciale na ny PDS. Namoaka ny heviny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny fahafahan'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna manoho ny asany mandra-patonga ny fifidianana izay tokony eo amin'ity taona ity. Mianaraka izany ny vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana ny amin'izay ho fanapahan-kevitry ny fanjakana na anamafy voalaza ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io na andray fanapahan-kevitra hafa. Mandeha ihany koa ankehitriny ny resaka ny amin'ny mety ho fanendrena PDS na président délégation spéciale hitantana ireo commune eo am-piandrasana izay fifidianana izay. Tranga izay kajy politika fa tsy teknika ho ny sekretera général ny Sinady raha izay no iseho. Gaga mansama eno hoe amin'ny eno manjery hoe mety hiova PDS hozy ny sasany ny ben'ny tanàna amizao izao tranga zao de tsy anisany anolona PDS mihitsy raha ny lalàna ny jerena. Izao tranga misy atsika zao. Raha misy zany de politique fa tsy hoe tsy teknika. Misy tsy fahavitan'ny asany na izy maty na izy marary tsy afaka magnatanteraka ny asany na izy nametra-pialana na izy tratrany antsona hoe déchéance ny constaté ny fitsarana mahefa tribunal administratif manambara fa tena misy faute na fitantanana misy zavatra tsy mety de alefa ty amin'ny ministère de ministre ny mamoaka zay arrêté zay manendry ny PDS. Ireo kareo zany no antony anendrena PDS fa ireo koa mbola misy fepetra faharoana misy mandaly ben'ny tanàna. Le ben'ny tanàna manko ny soloana PDS raha ohatra ka efa herin'ny taona no sisa inférieur ou égal à 12 mois izay no sisa tavela amin'ny mandany ben'ny tanàna zay tratrany déchéance tratrany empêchement tsy haiko na tratrany tsy fahafahagna tratrany aretina na maty sanatrin'izany efa latsaky ny herin'ny taona sisa mandat sisa tavela de miroso amin'ny antsona hoe PDS zay. Fa tsika hatram'izao mbola mahita ben'ny tanàna tsy voasolo mihitsy mbola misy PDS foana iainantsika agnatin'ny efa misy firy taona tsy mipetraka zay critère voalazany lalàna zay raha ohatra ka tena teknika no tadiavina. Eo ny fiandrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fahefana mpanantanteraka amin'ireo commune manerana ny nosy fa isany andrasany maro ihany koa ny fepetra ho raisina amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny ben'ny tanàna n'ity commune ity izay voatendry ho ministre ka misy ny fahabangan-toerana amin'izao fotoana izay andrasana ny hoe iza no andray io toerana inaina ny Riatsitohaina isahana andraikitra eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra io. Fanapahan-kevitry ny fanjakana izay tsy tokony ho ela ho iatrany ny fanazavany ny syndicat ny administrateur civil. Raha isy ny fanendrena PDS na eto Antananarivo na amin'ny faritra hafa tokony arahana ny masotsivana efa mipetraka momba izany. Tapitry ny fehim-potoam-piasan'ireo ben'ny tanàna. Ary zay zavatra prévu tsy ireo ben'ny tanàna reo kory ny nahatapitry an'izany. Tsy fôtin'ireo ben'ny tanàna reo tsy hadisony ny fahataperan'izany ary tsy anjaran'izy ireo ihany koa ny hanao hoe zahay no hanomana élection hanomana fifidianana ho amin'ny toeranay indray mandeha tsy zany fa adidy sy andraikitry ny fanjakana zany mazava ho azy tokony mpiasa mpanjakana technicien zany hoe tsisy zavatra tokony idiran'ny politika zany matetika moa izy io ray amin'ny adjoint reo zany no ampiakarin'ireo PDS fa izay mpiasa mpanjakana no matetiky atao azy fa raha nendry PDS ianao de olona tsy technicien zay mahatonga azy regny matetika raha ny tokony ho izy de ny PDS tokony ho administrateur civil zany hoe anao tantsoroka manko zany ilagna le PDS hitondra an'le commune ry amin'ny fahatongavany zany hoe aty misy arrivé de misy olona latsaka andalana eo de izy no hanome appui hahatongavana ry amin'ny date butoir ry ary amin'ny faran'le mandat zay efa kely sisa. Varina amin'ny kajikajy politika ny fahefana mpanantanteraka mihisatra tahaka ny fampandrosoana ny firenena ihany ny fandraisana fanapahan-kevitra ho ny mpanara-baovao. Ireo ben'ny tanàna amin'izao izay sahiran-tsaina ny amin'ny hoe inona no atao amin'ny commune noho ny efa fahataperany fitaom-piasany. Fa niakatra teny amin'ny PAC na pôle anti-corruption indray mbola rajona androany dossier efatra samihafa no ny anono ny mpitsara azy izay mifandray tamin'ny resaka infraction douanière sy blanchiment des capitaux izay efa nitsarana azy teo aloha ihany.
nahazony ny MD enim-bolana avy araka izany ireo dossier roa ireo. Nanambara ny mpisolo vavazy fa dossier efa tokony ho nampidirina tamin'ny fitsarana azy teo aloha ireo fa tsy nampidirina satria adino tamin'ny bureau-ny procureur izay efa nodimandry. Ary efa nisy ny soratra hoe décision classée sans suite saingy nofafana tamin'ny Blanco ilay soratra. Tafahoatra ny acharnement miaritra amin'ny olona rovako hoy ny mpisolo vava ny aiky. Fanampanazavana. Rehefa ndresaka tamin'ny olona rovako a dia zao nambarako azy hoe monsieur Mbola efa tsy voavahan'ny juridika intsony ity problème anao ty. Efa ela na avocat nahita acharnement tamin'ny olona rovako tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka. Niaro olona niara-ny acharnement tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Niaro olona niara-ny acharnement tamin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Niaro olona niara-ny acharnement nandritra ny tetezamita. Fa ity tena midépassé ny zavatra nianarako sy ny zavatra fantatro. Dia rehefa nanazavan'izay tamin'ny Andriamatoa Mbola Rajaona dia zao nafarany hoe lazao eo amin'ny rehefa manao point de presse ianao dia nisoratako moa le izy a dia teneniko aminareo zany ny zavatra nampitainy ahy tao anatin'ny resaka ny fanaovanay. Andriamatoa Filosy ny mpiara-miasa aminy tena efa mihoatra ary efa mendrika famonoana ankolaka tompoko ny zava-misy ainako amin'izao fotoana izao. 5 taona ny nandozako ny vady aman-janako, ny ray aman-dreniko sy ny fianakaviako ary miaina ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka. Vita amin'ny volana febroary zao sazoko 5 taona. Isan-kerinandro anefa nanomboka tamin'ny herinandro teo dia toa misy raharaha vaovao mitranga mahakasika andray aty aoriana n'ilay 5 taona izay nidirako amponja. Mety misy tokoa tsy fitoviana hevitra ara-politika izay fonako ary alako tsiny raha nisy natafotoana anareo. Miangavy amin'ny famindramponao Andriamatoa Filoha amin'ny maharaim-pianakaviananao sy vady anao no anaovako izao antso izao. Misaotra tompoko. Izay no afatra no napetraka Andriamatoa Mbola Rajaona. Dinany koa ny atsika amin'ny Sainte Vedety ao anaty dokam-barotra fohy ao aorian'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Teo ny andohan'ny Coty beurre sy ny Coty lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo Coty beurre sy Coty lait ankafisy le fahaiza-manao tsy manantsahala. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master. Regroupement en ligne avec interaction. Cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique. Option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat. Droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne. Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85.
tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasanao anjo izany hatramin'ny farany mialohany idirantsika amin'ny lafim-baovao samihafa dia arahantsika ao aorian'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao ny fandaharana manokana iarahana amin'ny zareo avy eo anivo ny fahatseranana malagasy izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maniry tany ho an'ny fahatseranana amin'ity daty ny 20 janoary ity dia ho arahantsika ary ao anatin'ity fampahalalam-baovao ny horonan-tsary famantarana ity fandaharana rehefa avy eo ity. Rehefa avy eo aorian'izao fampahalalam-baovao izao araka izany no anarahanao manontolo izay fandaharana izay fanoizantsika ny fampahalalam-baovao dia tsy mitsahatra mihena isan-taona ny velaran-tany misy alaonko eto Madagasikara. Isan'ny olana ny tsy fampiarana ny lalàna ho an'ireo izay tratra mandripaka ity zava-maniry ity. Alaonko izay miantoka ny fiarin'olona an-tapitrisa eto Madagasikara. Velaran-tany manodidina ny 7 alina sy 2 hektara eo amin'izao no misy ny alaonko eto Madagasikara. Velaran-tany izay mamaritra ny 20% ny alaonko aty Afrika. Maro ireo karazana tsindry mahazo ity azo ity eto amintsika ary tsy mitsaha-miena ny velaran-tany ahitana azy. Agnisan'ny tena antony zavatra hita maso dia ny fampiasana mangrove amin'ny resaka fampiasana trano, fampiasana ny charbon. Ny olona antsika eto Madagasikara dia tsy manana alternative atsika amin'ireny zavatra ireny, zany hoe tsy manana hazo hafa atsika ampiasaina amin'ny trano, tsy manana hazo hafa atsika anaovana charbon. Nefa le fiantraikan'izay aty amin'ny tontolo iainana dia zavatra goavana. Ka amin'izao zany vanim-potoana izay nomboantsika ny vanim-potoana ny fambolen-kazo zao dia satria ny mangrove zadino fa raha oharina amin'ity hazo aty an-tanety dia anisan'ny tena mora ambolena io alaonko ary mandavan-taona ny fambolena azy. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny rovoary ny alaonko indrindra amin'ny manosy antsika. Eto Madagasikara manodidina ny 7 hatramin'ny 8 mm isan-taona ny fiakaran'ny avon'ny ranomasina ary ny alaonko no miaro ny sisitany tsy ho ny ranomasina. Ankoatra io, miantoka ny fisian'ireo hazan-dranomasina izay veloman'olona an-tapitrisany ihany koa ity zava-manan'aina ity. Ireo sikla ao anatin'ny ranomasina dia mianga avy ao amin'ny mangrove. Io fotaka izay misy an'ny mangrove io dia tsara fantatra atsika fa zay ny atana hoe séquestration na carbone zay trony ravin'ny mangrove io dia fixé any amin'ny fotaka zay petrahan'ny mangrove io. Mianga avy amin'izay zany no mampisy ny cycle any anatin'ny ranomasina. Io faina mangrove zay latsaka amin'ny fotaka io dia zadino fa fay raha vao dégradé iny faina dia mivadika matière minérale, mivadika reo sakafondreo larva zay any anatin'ny canal anaty ranomasina any zay engany chaîne trophique na ny rohy anatin'ny chaîne alimentaire anaty ranomasina, zany hoe miainga avy any anatin'ny mangrove ny chaîne alimentaire zay any anaty ranomasina. Zava-dehibe zany amin'ny fiainan'ireo ranomasina ary anisany mampiavaka ny Madagasikara dia manana an'io sisin'ny ranomasintsika ilany andrefana izay manana ny mangrove, manana ny toerana aty amin'ny océan Indien. Ny alana mangrove atsika eto Madagasikara dia ny zay no anisany antony anankiray mampisy ny hazan-dranomasina eto Madagasikara dia ny fananantsika n'io alaonko. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany tao ampambolekazo an'ity taona ity, ny fanindran-dalana tamin'izay ihany koa ny fambolena alaonko. Tsy ivona i Madagasikara no manana ny 200 ny alaonko maneran-tany. Ny alaonko voakarakara izay mamokatra drakaka 2.5 taona isaky ny 2 kilometatra tora-droa. Izany hoe amin'ireo alaonko 7 alina sy 2 hektara eto amintsika, manodidina ny $400 isan-taona ny vola tokony hiditra amin'ny Madagasikara avy amin'ny sehatry ny drakaka raha tsy misy ny fandripahana ny alaonko.
fa maro ireo lesoka tsy maintsy arena eto Madagasikara ampivoarana ny fandraharana raha nambara ny masovony vondrona Europeanina monina sy miasa eto Madagasikara. Antoko ny fampandrosoana maharitra ny tontolo ny fandraharana ary raha nanjery anakaiky hoetra ny fanazavana nandritry ny fampahafantarana ireo orinasa mpandraharamendrika tamin'ny taona 2024 iny. Fitino Kolona. Raha toka ny fitadiavana famatsimbola afiana mampiodina aingana ny tetikasan'ny sakana amin'ny fandraharana amin'ny akabiny. Avy roeny ireo sakana ireo eto Madagasikara. Tafiditra anatin'izany ny olana amin'ny herinaratra sy ny fototra-afitrasa samihafa oharina amin'ireo firenena any Eropa araka izany. Mbola lavitra ny fampiroboroboana izany ary maro ireo izaka mila harina amin'ny sehatra tsy miankina hoy ny masoivony vondrona Europeanina. Ireo sehatra tsy miankina ireo izay fototry ny fampandrosoana maharitra. Parce que l'environnement des affaires à Madagascar n'est pas facile. Tsy mora ny tontolon'ny fandraharana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Fantatra efa maro ireo fahasarotana tsy maintsy hoarana. Nisy ny fionana nataoko niaraka tamin'ireo mpiantsehatra miankina sy tsy miankina herintaona lasa izay. Namafisina izy ireo fa maro ireo fahasarotana. Tafiditra anatin'izany ny fisitrahana herinaratra, ny rano ary ny fototra-afitrasa. Sarotra ihany koa ireo dingana isan-karazany. Mbola maro ireo asa maika indrindra ny lafy ny fitaterana. Androany amafisina ny fanampiana ireo sehatra tsy miankina. Tsara ny mahafantatra fa raha tsy misy ireo sehatra tsy miankina ireo, tsy ho tratra velively ireo tanjony fampandrosoana maharitra. Raha ny vinavina mandidina ny 4 hatramin'ny 10 miliara isan-taona ny vola ilaina ahafahana mahatratra izany. Mazava ho azy, tsy ny sehatra ara-panjakana mihitsy no hatratra ireo filana maro samihafa ireo. Araka izany dia zava-dehibe ireo sehatra tsy miankina ireo satria izy ireo no manome lanja sy manome asa maro. Tsinganiko manokana ny fanohanana ireo tetikasa rehetra manome vahana izany sehatra tsy miankina izany eto Madagasikara. Créer ces opportunités ici à Madagascar. Amin'ny akabiny, mbola malalaka ary maro ireo tanora malagasy manam-pahaizana amin'ny resaka fandraharana. Nanamafy izany ity mpandrahara iray izay manao fanondranana amin'ny sehatry ny teknôlôjia. Tsy maintsy hoarana ny zava-misy eto an-toerana toy ny famarinana ara-politika ho hiatrany ny fanazavana. Raha ny azoko lazaina momba an'izay aloha dia tena hoe sarotra e. Ny tenanay izao nandritra n'izay telo taona izay tena sady tsy nisy fiara-miasa hoe naharitra niaraka tamin'ny banky na ohatr'izany fa dia tena hoe rehefa tsy nisy ny vola dia tsy maintsy niharitra teo daholo izay manakafy. Donc sarotra be ny tena hoe mora ny atongavana teto fa dia tena hoe nahay nitady vahaolana arakaraka izay zavatra nentin'ny tranga teo. Donc ny azoko lazaina aloha hoe possible ny manao zavatra lehibe eto Madagasikara na misy ary ny contexte eto toerana. Famelabelarana ny mombamomba ny talenta sy ny trakefa ary ny zavatra nanantsika eto Madagasikara ny ivelany, fampisehoana ny olona ny ivelany satria izay moa ny tenanay moa à l'export. Donc majorité en client-nay 90% clientèle anay à l'étranger actuellement. Donc zany mila aproboana ny fanaparitahana ny fahaiza-manao malagasy ny ivelany, tsy voatery vania, tsy voatery vary, tsy voatery fa beta be ny zavatra haintsika malagasy. Dia zay angamba ny tiako hoe tenenina hoe resaka financement angamba ny anisan'ny zavatra sarotra indrindra dia marketing. Raha iverina kely raha me détail kely amin'ilay resaka financement dia sarotra be ny mahazo fonds na démarrage dia sarotra be koa ny mahazo crédit sy prêt ohatr'izany. Totosa tetsy Antaninarenina araka izany etsika fampahafatahana ireo orinasa mpandraharamendrika ny taona 2024 iny. Misy sivy ireo orinasa vao nisondrotra PME sy orinasa lehibe no nahavaly ireo fepetra amin'ny fampivoarana ny toe-karena amin'ny akabeny. Izy ireo izay miantoka ny fampananana asa tanora maro, saingy mbola maro ireo anaovana antso amin'ny fanamorana ireo dingana samihafa. Ankavitsiny ireo olona manana fahasembanana manerana ny Madagasikara misitraka ny zony ara-dalàna hoy ny teo anivon'ny CBM. Tafiditra anatin'izany ny zo hianatra sy anana asa fivelomana araka ny tokony ho izy. Lavitra ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo antony nametrahana ny tetikasa voizo AMR nanomboka izao. Manano sarotra ny famitana fianarana araka ny tokony ho izy ho an'ireo ankizy manana fahasembanana eto Madagasikara. Raha tsy laza fa tsy ny olana amin'ny fototra-afitrasa sy ny fandaharam-pianarana voatokana ho azy ireo. Hatreto, mbola ireo fikambanana sy sekoly tsy miankina no manome vahana ireo ankizy manana fahasembanana ireo. Makany amin'ny tany mahatra zany ny ahitana tahan'ny olona manana fahasembanana ambony indrindra satria tena misy fifandraisany betsaka ireo. Ary
ny olona mahantra dia betsaka koa ny riska zany hazony fahasembanana ary ny olona manana fahasembanana dia tena anisan'ireo olona sahirana indrindra raha amin'ny olona izay sahirana efa mahantra ny olona fa reo olona manana fahasembanana dia tena sahirana noho izay sahirana rehetrarehetra satria nahoana satria raha ny ankizy rehetra manana zo isitraka fanabeazana dia mampalahelo ny ankizy manana fahasembanana dia tsy mba misitraka izany zoa anana fanabeazana izany ka rehefa tsy manana fanabeazana le ankizy rehefa melehibe izy dia tsy manana fahafahana hiditra eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny fivelomany tena manokana ka dia lasa sahirana dia mbola mitombo ihany koa ny fahantrana zay ambony angonta amin'ny fialana andaharana ny an-tsekoly ho an'ireo ankizy ny sitraka fianarana ireo anton'izany raha ny fanazavana ny fisian'ny faniliana iny anivon'ny fiarahamonina malagasy ilaina araka izany fampiarana ny lalàna mifehy ireo olona manana fahasembanana araka ny tokony ho izy tsy ny ankizy manana fahasembanana ihany fa na ny ankizy tsy manana fahasembanana raha fantatsika izany raha mijerena totanisa atsika fa raha miditra any amin'ny sekoly ny dingana primaire zany dia maro ireo mitsokan-daharana eto Madagasikara ary anisan'izany ny ankizy manana fahasembanana izay nisan'ny niezaka manokana atao anatin'ny tetikasa izao koa hoe ahoana ny fomba ahafahana mitazona ireny ankizy manana fahasembanana ireny eny anivon'ny sekoly raha ohatra izy moa afaka mamita an'ilay cycle manontolo zany hoe le cycle primaire manontolo izay ny tena tsara misy anefa ankizy manana fahasembanana tsy natao hahavita an'izay cycle manontolo izay fa ny tanjona dia mba ahafahany mahaleo tena ahafahany ihany koa miaraka amin'ny lalao miaraka amin'ny ankizy namany miaraka miaina miaraka amin'ny ankizy maro isan-karazany ary mivoatra tafapetraka amin'ny fomba ofisialy androany tetikasa voizy mahay miary izay iarana amin'ny CBM sy ireo fikambanana misehatra amin'ny fiarovana ny zony ankizy maro tanjona ny anomezana ireo ankizy manana fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina fahaleovan'ny teny hatramin'ny fahakeliny ahafahan'izy ireo mandray anjara mivantana amin'ny arikarena ao amin'ny faritra Anaranjorofo, Antsinanana, Boiny ary Vakinakaratra. Fanontany fady sy fanimbazimbana ny soatoavina mahamalagasy ny fanaovana sorona ny ain'olombelona raha ny tranga fanapahan-doha izay niseho teny amin'ny doany Andranoro Ambohibao ny talata 20 ny volana janoary lasa teo hoy ny mpandala ny fomba malagasy androany tsy toerana famonoan'olona ny doany fa toeram-panasinana sy toeram-pivavahana ho iatran'izy ireo reto farany izay mitakiny amitsorana ireo mpiambina ity doany ity izay voasambotry ny mpitandro ny filaminana noho izay raharaha izay Christian Jimby. Melohandreo mpandalina ny fomba malagasy ny fanimba-zivana ny toeram-panasinana na ny doany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny fikambanana manda aroma malagasy androany nambaran'izy ireo fa fanotana fadin'ny toeram-panasinana ny tranga fanapahan-doha izay natao sorona teny amin'ny doany Andranoro Ambohibao talata 14 janoary lasa teo ireto farany izay nanamafy fa tsy fanaovana sorona ain'olona ny doany fa toerana natao fangataham-pitahiny miara-miondrika aloha ampanajana amin'le tapadoha zany ary indrindrandrindra mankahery sy mampionina andreo fianakaviana ny ray aman-dreniny indrindrandrindra dia manambara kosa izay nefa fa tsy teto zany zavatra zany ary tsy fanaovana an'izany eto Andranoro tsy azo hitondrana na ran'olona ara tsy azo entina ary tsy azo anaovana an'izany zany any doany rehetra na anaty rano io na fotokazo io na amina vato lampy io na tsangam-bato io na anaty trano rehetrarehetra tsy fanaovana sorona olona tompoko ny fanasinana toeram-panasinana rehetra. Miapotika tanteraka ny asan'ny mamalagasy amin'izao fotoana izao ary miaveratra any ireo soatoavina izay nolovaina tamin'ireo taolo fahiny ho hatrany ireo mpandalina ny fomba malagasy. Ny fomba malagasy ny tsara ho fantatra meloha fa ny atao hoe fomba manko dia fomba samy manana fomba daholo ny tsirairay ka ny fomba nrazana malagasy izay miaina ao anatin'ny fahamarinana dia tsy levona sady tsy very fa ny tsy mahalala no maro ary ny tsy mahafantatra no betsaka izay mahay dia mizara sy manoro ny fahalalana rehetra manontolo ka mitaky fomba fahaiza miaina avy amin'ny tsirairay no ahafahana manaiky ny fahamarinana sy mandany ratsy. Ny soatoavina malagasy ihany koa dia tsy very sady tsy rava matoa izy tsy mba hatramin'ny androany dia mbola misy fahamarinana miaro izay ka izay matana marina sy mitana nitsiny ary no matahotra ny tody noho izy ireny no afaka manana ny fahendrena
mizara zay tokony asosy atsara ny fototsainany zanak'olombelona tsirairay ahafahany manaiky ny sotoavina amin'ny mahamalagasika zay le hoe akatoaviko ny somba hitondra fahatsarana. Ankoatr'izay, mitaky ny amitsorana ireo mpiandry doanina Andranoro izay voatazana tamin'ilay raharaha fanapahan-doha teny Ambohibo ihany koa. Ireto fikambanana ny mpandalina ny fomba malagasy ireto. Ny fanindran-dalana amin'izany, isy ny fananganana ny voameram-pirenena iombona ireo mpandalina ny fomba malagasy rahampitso etsy amin'ny kianjan'ny Katomamasina izay iraisan'ireo solitena ny lafivalin'ny nosy. Voamera izay ikatroka ny famerenana indray ny asin'ny mahamalagasy sy ny kolotsaina nentim-paharazana. Indray mbava amin'ny maresaka avy any ivelany dia mandidy any Israely ampitandrina ary anasazy ny fandrisihana ho amin'ny fandrimpahana foko anatin'ny ady misy eo aminy sy Hamas. Efa volana maro izao ny fitsarana iraisam-pirenena taoriny ny fangatahany Afrika Atsimo tsy maintsy manaiky ny fampididana ny famonjena amin'ny mahaolona ao Gaza ihany koa Israely araka ity fanapahana voalohany navoaka ny fitsarana iraisam-pirenena ity. Dia izany koa tompoko lasy tompoko vavy mamarana ny fiarantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana feny ianao na aiza misy anao nanaraka izay fampahalam-baovao izay hatramin'ny farany mametraka ny mandram-piona dia aza dino fa aoriana izao fampahalam-baovao izao dia hoarahanao ny fandaharana manokana miaraka amin'ny fahatseranana malagasy ny tena kosa dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne, étudiants. Université PEF, nanucha wanoto, ni fampalala baobao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.